Fa teny amin'ny fokotana Alarobia ambony loha kosa no nanatanteraka asa sosialy ry zareo avy ao amin'ny fikambanana Mamimi mba ho fanampiana ireo vahoaka sahirana. Ny anjinjiny ary. Nanatanteraka asa sosialy teny amin'ny fokotany Alarobia ambony loha ry zareo avy ao amin'ny fikambanana Mamimi izay notarian'ny filohany Asimbola Rakotoaritsify umaraina io. Nisy arak'izany fizarana sakafo maivana ho an'ireo olona sahirana atao amin'ity fokotany ity. Nietsika ataon'ny malagasy miresa fankaty moa zany dia noho le fankalazana ny fety fahaleovantena zao amin'izay hoe malagasy miraisa ny fankaty izay dia aseho amin'ny hetsika zany le fankatiavana na hoe ny fitiavana izany. Efa nisy hetsika moa zany nataon'ny malagasy miresa fankaty tao fokotany Soave Masoandro izay anaovana zany hoe hetsika fizarana sakafo maivana ho an'ireo mpiarabelona izany satria hitantsika ny fahasahiranana amin'izao andro zao sahirana ny olona enina sakafo maraina aza tsy misy dia izay natonga malagasy miresa fankaty name sakafo maraina an'ireo vahoaka sahirana eto amin'ny fokotany Amboniloha sy ny fokotany maromaro eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra izany. Marihana fa ity hetsika ity dia fiaraha-miasa akaiky niarahana teo amin'ny Mamimi sy ny tambajotran'ny vehivavy tsara lavitra izay fikambanana kristianina araka ny nambaran'ny ramatoa Rasoanantenaina Samueline filohany. Anisan'ny hetsika izay ataona ihany koa indrindra amin'ny fampiraisana amin'ny malagasy sy fifanampiana ihany koa ny pray-firenena pray-tanindrazana dia misy ilay hetsika antsoina hoe vohitra modely izay ametrahanay ny village phone any amin'ireny toerana misy an'ireny pray-tanindrazana amintsika ireny tsy mba afaka manana réseau. Afa amin'ny alalan'io village phone hot-zone io dia afaka anana réseau zany toerana zany afaka tsy nitoka-monina intsony. Izay vehivavy tsara lavitra vehivavy kristianina avy amin'ny fiangonana samihafa kristianina eto Madagasikara no mitarika an'izany hetsika izany satria maro ny akony zany hoe tsy mba afaka mifandray fa mitoka-monina zany raha eo amin'ny sehatra ara-tsosialy na sehatra ara-toekarena na sehatra ihany koa azo lazaina ny hoe ara-politika. Isy ny hetsika lehibe hitetezana ny Madagasikara manomboka ny 7 ny volana Jona izao izay ataon'ny tambajotra behivavy ity mba hanampiana ny mponina amin'ny toerana lavitra mba tsy hitoka-monina.